Amin'ny fifaliana indray ry havana no hanolorana ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro anio ity hivavaka ary isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra io, lehibe sy mahatalanjona ny asanao ary manerana sy mahenika izao tontolo izao. Andriamanitra izay avo petraka ianao fa iva fijery, ary Andriamanitra rain'izao tontolo izao, pahary hatramin'ny voalohany, mendrika ho deraina sy ankalazaina. Tonga ny fotoana andrenesana indray izao mofinaina izao, dia angatanay ny fanahy masina mpitari-dalana, omba sy tantana anay, ilay mpananatra, ampianatra sy anitsy ny dianay. Dia vi fanahy masinao, miasa mahery aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'i Isaia toko faha 4:20 ry havako. Ny andininy rehetra no mofinaina ho antsika amin'ity andro anio ity. Isaia toko faha 4:20, andininy voalohany hatramin'ny faha 11. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia tahaka ny fandevon'ny afo ny tapa-kazo maina, sy ny fampangotraky ny afo ny rano, mba ampahafantatra ny fahavalonao ny anaranao, ka angovotra eo anoloanao ny jentilisa. Raha nanao zava-matahotra izay tsy nantenainay ianao, dia nidina ka niororo teo anoloanao ny tendrombohitra. Fa hatrizay dia tsy nisy mbola renin'ny olona na nohenony, na hitan'ny masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Mitsena izay mifaly hanao ny marina ianao, dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany no toetray ka dia ho vonjena vaha. Fa samy efa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba misondraha ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny ravina izay rehetra, ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Tsy misy miantso ny anaranao, na mifohy fikitra aminao, fa efa manafina ny tavanao taminay ianao, ka nandevina anay noho ny elokay. Fa ankehitriny Jehovah rainay izahay dia tany manga, ary ianao no mpanefy anay. Ny asan'ny tananao izahay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra Jehovah, ary aza dia mahatsiaro eloka mandrakizay. Masina ianao, tsy njovy fa olonao izahay rehetra. Tonga efitra ireo tanànanao masina, eny tany lavavolo Ziona, ary rehefa lao Jerosalema. Ny tranonay masina sady mendrika, izay nideran'ny razanay anao, dia voadotry ny afo, ary rava ny zavatray mahafinaritra rehetra. Ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany va ianao Jehovah? Angina va ianao ka hampahory anay mafy loatra? Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona mandrakariva ho amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity bokin'ny Isaia toko faha 4:20 ity ry havana dia tafiditra indrindra ao amin'ny famaraparanana ny Isaia fahatelo, izany hoe ny fizarana fahatelo amin'ny bokin'i Isaia, izay manasongadina indrindra ny fanantenana vaovao, ny amin'izay anantenan'ny Jiosy ny famonjena tao aorianan'ny fahababoana tany Babilona. Arak'izany dia ambaran'ity mofinaina ity ny fanantenana vaovao ho an'izay vonona hiandrandra ny Tompo. Misy fanantenana ho an'ny mpino, na dia eo aza ny toe-javatra maro samihafa izay nampilentika sy nampiosina azy tao anaty fotaka mandrevo. Dia misy fanantenana kosa
azo andrandraina ampanantenan'ny tompo antsika ndeary ry avako malala ho jerentsika ny fanantenana vaovao momba ny famonjena. Ny fanantenana vaovao momba ny famonjena voalohany dia lay Andriamanitra mahatsiaro ny olona. Andriamanitra mahatsiaro ny olona. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ry avako malala dia manasongadina fa mahatsiaro ny lasa Andriamanitra. Mahatsiaro ny zavatra efa niainan'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Ary hitantsika moa zany eo amin'ireo andininy aloha ao amin'ny toko 3:30 dia manasongadina fa Andriamanitra tompon'ny tantara Andriamanitra izay efa niasa tamin'ny lasa mbola afaka miasa ankehitriny ary hiasa amin'ny ho avy. Tsika tazana eto lay toetran'Andriamanitra miasa maharitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny toetran'olombelona izay mora levona vetivety ihany ambareto fa tahaka ny tapakazo maina sy ny tahaka ny ravina ny olombelona. Raha miteny ry avako malala dia soratra masiny ity hoe ny olombelona dia tahaka ny tapakazo maina. Eo amin'ny andininy voalohany dia tahaka ny fandevon'ny afo ny tapakazo maina sy ny fampangotraky ny rano ny fampangotraky ny afo ny rano. Dia misy zavatra anankiroa ao an-tsaina ao anatin'izany. Andaniny tena mampiseho ny vahoaka mpivadibadika, ireo jiosy izay fatra-piala amin'Andriamanitra ary ambara mihitsy aza fa efa mpiodina sy mpanalavitra an'Andriamanitra. Fa ankilany dia entina ilazana koa fa ireo fahavalo dia tsy hajanona eo anatrehan'Andriamanitra fa ho tahaka ny fandefon'ny afo ny tapakazo maina ny andevonan'Andriamanitra azy ireny. Arak'izany dia miantso ny hery sy ny famindrampon'Andriamanitra ireto vahoaka mpivadibadika ireto ka mitady an'Andriamanitra hahatsiaro azy ireo indray. Mahatsiaro azy ireo indray Andriamanitra ka dia hanatritra ny lanitra hidinany ho etỳ amin'ny tany, arak'izay hitantsika eo amin'ny toko 3:7-7. Miantso an'Andriamanitra ireto vahoaka ireto mba hamerina indray izay efa nataony tamin'ny lasa dia ny fisehoan'Andriamanitra manokana eo amin'ny Israely mba handreseny mandrakariva. Marina fa vahoaka mpivadibadika izy ary ambara eto fa andininy 15 zao ohatra dia miteny fa tahaka ny olo-maloto izahay sy tahaka ny lamba misondrano fahamarinanay, malazo tahaka ny ravina izahay ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Ka eo anatrehan'izany fahamahivanana rehetra izany dia miantso ny anaran'Andriamanitra izy ireo hampahatsiaro sy amerina indray ny vahoaka, amerina indray ny fiadanana eo amin'ny vahoaka tahaka izay amerenan'Andriamanitra ny efa nataony tamin'ny vahoaka tamin'ny lasa rehetra. Ry afako malala, mamerina amintsika ny mofinaina fa Andriamanitra tompon'ny tantara Andriamanitra ka mahatsiaro mandrakariva ny olona. Hitan'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra izay misy atsika, na ao anatin'ny tany karakaina, na ao anatin'ny fiferetana lalina, na ao anatin'ny izay aiza-kitroka ny fahajambana izay hitoerantsika, dia ahazontsika antenaina fa manana fanantenana vaovao isika ny amin'izay amonjen'Andriamanitra antsika. Tsy misy ny tsy azon'Andriamanitra avonjena, fa izay rehetra miantso azo marina tokoa dia henony ka ampisehoany ny maha Andriamanitra marina azy.
Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hojerentsika indray amin'ity mofinain'ity ihany dia ny fanantenana vaovao momba ny famonjena dia ambara fa asa ny fahasoavana eo amin'ny 17 hatramin'ny 20. Asa ny fahasoavana izany. Efa nambarantsika teo ireo toerana izay misy ny zanak'olombelona eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 15 dia milaza fa olona maloto, misondra, malazo tahaka ny ravina ary mipoaka anazy ny heloka tahaka ny fipaohan'ny rivotra ho ny voalaza eo. Eto nefa ny ravana 17 hatramin'ny 20 dia asongadina fa tahaka ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka no fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Eo amin'ny 17 dia ambara fa Jehova no ray, ary eo amin'ny 19 dia ambara kosa fa reto vahoaka reto dia olony Andriamanitra, izany hoe tena manana fifandraisana tahaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka, ka antsony ny vahoak'Andriamanitra tsy ho tezitra loatra, araka ny 19 aza tetezitra mafy loatra Jehova. Fa ankoatr'izay ihany koa dia ambara fa tahaka ny asa tanan'Andriamanitra, ka ny olombelona dia tahaka ny tanimanga tefen'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny fahaizany sy ny fahalalany, ary anehoan'Andriamanitra ihany koa ny talentany, ka araka izany dia iasan'Andriamanitra ireo olombelona ireo. Araka izany dia rehefa tsara ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra dia azon'Andriamanitra atao tsara koa no mamolavola ny olony amin'ny fahatsarana rehetra. Ny fiekena heloka amin'Andriamanitra araka izany no amolavolan'Andriamanitra izay ataon'ny Israely. Ambara eto fa efa be loatra ny fihodonany sy ny famaizana azony, ary toa tsy mendrika hahazo famelana intsony ary izy, kanefa kosa noho ny asan'ny fahasoavana dia tsy ho vitan'Andriamanitra mihitsy ny mitaza-potsiny ny olony amin'ny fahaverezany, fa tsy maintsy hitarika azy ho any amin'ny famonjena izy. Tsy maintsy hitarika azy any amin'ny famonjena izy. Hahatsindry fo aminy Andriamanitra, hangin'Andriamanitra eo anoloany ny fahotany sy ny fiverenany fiekeny heloka dia hangin'Andriamanitra ka handray azy indray. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, lesona lehibe izay ampianarin'ny apôstôly Paoly antsika ao amin'ny tontolon'ny testameta vaovao, ny ilazany fa famonjena, fahasoavana no amonjenanareo. Izany hoe tena fototry ny famonjena ny mpino ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ny amonjena ny mpino araka izany dia tsy araka ny heloka vitany na ny dingana nataony, fa araka ny fitiavan'Andriamanitra manokana, araka ilay famondram-pon'Andriamanitra. Tsy noho ny amintsika araka izany no amonjenantsika, fa noho ny aminy, noho ny amin'izy Andriamanitra, noho ny amin'ny anarany masina. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampiseho araka izany tenin'Andriamanitra izany, fa safidin'Andriamanitra mahadiodio avy aminy ny hamonjy antsika. Noho izany dia afaka raisintsika amin'ny fitiavana sy amin'ny famondram-po, amin'ny fanetretena, amin'ny fiderana izany famondram-po sy fahasoavana omen'Andriamanitra antsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny faharetana ao amin'ny Kristy. Hivavaka isika.
Misaotra sy mideranao zay Andriamanitro fa lehibe ny anaranao ary mahatalanjona. Andriamanitra mamakivaky ny fiainanay ianao ka nahalala ny lasanay rehetra ary mbola afaka manatsara no avinay, anananay fanantenana vaovao. Misaotra anao zay noho ny amin'i Jesoa Kristy zanakao izay nomenao famonjena anay. Ankehitriny dia mivavaka aminao ny amin'izay ananan'ny mpino izany fiainana fanoloran-tena, mandray anao Andriamanitra hamonjy eo amin'ny fiainany ary amelanao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainany tsiraray avy izany. Dia apetraka am-pelatananao ny asan'ny fiangonanao, tsaroanay manokana ny mivavaka amin'ity andro anio ity ny amin'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM izay tanterahina ao amin'ny FJKM Andrainarivo, Antananarivo. Fivoriana lehibe izay anapahan-kevitra sy andaminana ireo raharaha samihafa indrindra mahakasika ny hoavin'ny fiangonanao. Dia ianao Tompo hanolontsaina ireo mpikambana rehetra ao amin'izany rafitra izany sy ny amin'ny fikarakarana rehetra. Ho tanteraka sy ho lavrary araka ny sitraponao anie izany. Ankehitriny ary izahay dia manandratra ny vavakay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo dianay. Amen.